Ada Nerina, Tehera Tomasina, direktera ny Fenouille Ouest. Faharoa, Mama Antoinette. Kataka to, eto efa milaka izy. Fahatelo, Rakoto Arson René. Fahaefatra, Rakoto Rason Emmanuel. Fahadimy, Bouty Jean Dédé. Fahaenina, Rasala Bertine. Fahafito, Rasoul Makiona Duelson. Fahavalo, Rasala So Martine. Fahasivy, Gaston Amio. Fahafolo, Rasala Harin'olonda Angèle Soazanahary. Raika ambin'ny folo, Rarivson Daniel. Faharoa ambin'ny folo, Razana Nirina Lozette. Fahatelo ambin'ny folo, Randrenatoandro Michel Jean Baptiste. Fahaefatra ambin'ny folo, Rabakoly Hary Voniny Menjanahary Joséphine. Fahadimy ambin'ny folo, Rabena Tenera Daniel. Fahaenina ambin'ny folo, Razafy Mamory Justin. Fahafito ambin'ny folo, Rasoa Karaka ny Menjanahary Abeline. Fahavalo ambin'ny folo, Randrenirina Albert. Fahasimy ambin'ny folo, Randremiary Philibert. Faharoapolo, Ramalanjatovy Sandrajanahary Angèle. Faharaiky amby roapolo, Ralalaonirina Odette. Faharoa amby roapolo, Razafindravao Armine Marie Florette. Fahatelo amby roapolo, Rahery John Ndrenirina Jean de Paul. Fahaefatra amby roapolo, Ravoangy Harinirina Harimanana. Harana fahadimy amby roapolo, Itiraka Viviane. Fahaenina amby roapolo, Normalala Yvonne. Harana fahafito amby roapolo, Andriana Terena Gilles Aimé. Harana fahavalo amby roapolo, Rahary Malala Ramanantena Soa. Harana fahasivy amby roapolo, Raherson Samson. Fahatelopolo, Ramana Mandroso Marc Iza. Faharaiky amby telopolo, Bomaloto Eliza. Faharoa amby telopolo, Bakoly Zabraova Mariette. Ireo ary tompoko, ireo telo amby roa amby telopolo mianadahy nahazo médaille volafotsy sy médaille alumine na médaille d'argent sy médaille de bronze miaraka. Zao raha tompo. Araky ny fahefana nomeny filoham-pirenena présidente républicaine tenanay Zalaiko Diaspora Zanakoto membre chancellerie et président tompony maroboninahitra faratapany amin'ny firenena no ametahanay izany amiaraka amin'reto mpanjakana reto Ramanantsoa Roland Michel adjoint district, Razafindra Salandria Baonirina directeur interrégional de fonction publique de travail de loi sociale. Izay no anefa ny edity amin'ny fametahana an'io. Mipetakany fakasary azafady fakasary mba miatakataka zay vitany anareo dia miala anareo miala zay olona anankiray olaina dia miala teo tangorona
Rehefa mahazo ny namana tokony miala. Olha para caçar, vamos farafara aqui de baixo, mas para farafara na raça. Oh, se mba sary mba farafara azafady eo. Ao le pakasary eo farafara kely le pakasary azafady. Pakasary. Narona le farafara kely le pakasary. Tsy ny zavatra Fatapitra fangalana sary. Ianao satra tenenina. Tsy tominay ty caméranao io Mbola anao io anao Lalagna iny nefa tsy raha hoe rabekiny.
Azo keny. Azo. Karatelo nga ro sa mas. Tsy vita moramora zao a. Tena ohatra mitatsikatsika. Maître. Ah, je vais tout court. Andriamanitra zava-dehibe eto amintsika eto androany. Koa asa manana resaka firy fa resaka foro natao indray bava. Nisy lehilahy mpanotana hoe Kristiany maray dia zerena ny vitany. Le mahazo malo manany toy izany dia faly mody. Le tsy mahazo dia mody amin'izao. Indray mandeha hoe sinoa nakarina tagnaty rano ny vitana dia navesatra. Dia falifaly koa fa asa na ina rô. Ka raha ngaha hoe lehilahy nahariko dia tafaly izay azy rery iny fa hagnano rano iny mangaiky ny vadiny ho io anao fa ny vitany any mpivesapesatra. Siaran'izay ny raha nataoko anao. Sy nalana ny saronko zarainao ao volafotsy volamena ro ao. Ny tombony hafaliana. Aiana ao fa io ny raha. Zao ry valy teniny. Haza ny arena fa ny ampiasana azy sisa. Haza ny volafotsy e. Haza ny volamena. Ny ampiasana azy. Ny fampiasana dia fahita maso. Io nahataka saheritserisaka hisy raha toy izao ato ny fifarana ato. Io raha datata. Raha nay voasy zanakia. Kay. Misy mahalany zay resika apostolo zao tao. Ha? Kay. Haza nefa ny arena fa ny ampiasasika azy akory. Misaotra n'Andriamanitra ny fifoazana rehetra e. Zao zavatra hitatsika maso zao.
fanomezana nomen'Andriamanitra maimaipoana asika malagasy. Izao fako la raha niandro taloha fa za mana grady nyaignaigny ery nametaka raha tety ny androany. Zao zao miboaka ny tompony satria namome soatra. La raha sagnatria mitiky sy nitoatoagnanareo fa nyrehefarehefa nareo sady boaka. Dia mba mary boaly ny fivoazana fa manamy Andriamanitra. Zayko dia niainay atao dia mba toditodio anay aty resika fisarisany re magnome tompony raha aman-drenitsika mba faharoano agny ary mba moe tagny ela mba makataka kay zay angava dia misaotra tompo tonga ny tompony ko magnatinagna reo fa sara ny raha sika rety ny tompony fa zay sa hoetansika saotra tompoko rainay masina ny an-danitra ny amin'ny avondrindra mananesa anao fanahy mivorety mianona midera makalaza manome voninahitra anao satria nampidinao ny fanjakanao aty aminay fanjakana maro sapaka izany olo maro be ny vidina hiasa am'izany anisan'izany reto tanora maro be izay manolo tena hiasa am'sahany fampianarana ka tsodano azy amin'ny agnaranao anay ankatiny hagniraka azy hanovo zay efa natao mba asiany vokatra bebe tokoa araka ny teny Jesosy io mandehana atao mpianatro ny firenena rehetra ka noho izany dia tokavanao hiara-miasa aminay Jesosy tompony fanjakana tompony fagnirahana tompony fahamasinana hiara-milahatra aminay azoanay manao izany fanahy masana taridalana ny agnaran'i Jesosy no angatana izany amen. Zafato ny maro voninahitra zay fa valikasa saran'izy ireo samban-tazony fanjakany zay fa nomeny azy ary natonony azy androany vavimbeno zany io nafainy tokotany nahafatsy nazy nahafatsy nazy fakaiky kosa mampieritreritra ilay teny Jesosy hoe mandehana anareo ka atao mpianatro ny firenena rehetra ary raha tsara izao tontolo izao koa Andriamanitra fa firenena vitsy koa fa firenena rehetra koa no taraina karaha ny Andriamanitra hifidy olona haniraka olona ka omena zao baiko zao hoe mandehana hampianatra ka atao mpianatra ny firenena rehetra zany hoe ilay fampianarako no ampianarana ny firenena mba hahatonga ny firenena rehetra kokohana seho fianatra ven'Andriamanitra zany angamba ny dinidinika alohana ny okazana sy mivalinareo fampiretery
anaka amin'ny anaran'andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao mifodrano ao amin'ny anaran'i Jesosy aho hitoro ny filazanatara amin'ny alalan'ny fanabeazam-pirenena mahay reza ka mahay fahabe ianao torinao ny fiadanany. Amen. Zanaka amin'ny anaran'andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia mitodranona amin'ny anaran'i Jesosy aho hitoro ny filazanatara amin'ny alalan'ny fanabeazam-pirenena izay fanataoko mbola hotovizana mahafabe hominao ny fiadanany. Amen. Amin'ny anaran'andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia mitodranona amin'ny anaran'i Jesosy aho handeha hitoro ny filazanatara amin'ny alalan'ny fanabeazam-pirenena hanoro rehefa natao ko mahay reza anao ka mahay fahabe amin'ny asany tompo. Amen. Amin'ny anaran'andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia mitodranona amin'ny anaran'i Jesosy aho hanoro ny fahadiasa-filazanatara amin'ny alalan'ny fanabeazam-pirenena ka mahay fahabe amin'ny asany tompo. Amen. Amin'ny anaran'andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia mitodranona amin'ny anaran'i Jesosy aho hitoro ny filazanatara amin'ny alalan'ny fanabeazam-pirenena ka mahay fahabe ianao. Amen. Amin'ny anaran'andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia mitodranona amin'ny anaran'i Jesosy aho hitoro ny filazanatara amin'ny alalan'ny asa-fanabeazana ko mahafabe ianao. Amen. Amin'ny anaran'andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia mitodranona amin'ny anaran'i Jesosy aho hitoro ny filazanatara amin'ny asa-fanabeazana ka dia mahafabe ianao. Amen. Amin'ny anaran'andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia mitodranona amin'ny anaran'i Jesosy aho hitoro ny filazanatara amin'ny alalan'ny fanabeazam-pirenena dia mahay fahabe ianao fa ny tompo fombanao. Amen. Amin'ny anaran'andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia mitodranona amin'ny anaran'i Jesosy aho handeha hitoro ny filazanatara amin'ny alalan'ny fanabeazam-pirenena dia mahafabe ianao hominao ny fiadanany. Amen. Amin'ny anaran'andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia mitodranona amin'ny anaran'i Jesosy aho handeha hitoro ny filazantaran'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanabeazana ko dia mahay fahabe manakariva ianao fa ny tompo fombanao. Amen. Amin'ny anaran'andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia mitodranona aho handeha hitoro ny filazantaran'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanabeazam-pirenena dia mahay fahabe ianao fa ny tompo mombanao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia mitodranana amin'ny anaran'i Jesosy aho
Andray tompo filazantara amin'ny alalan'ny fanabeazana koa dia mahafabe ianao fa ny tompo mombanao. Amen. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ary amin'ny anarana izao fifoazana izao dia nitovananao amin'ny anaran'i Jesosy izay tompo filazantan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanabeazana ka dia mahafabe ianao fa ny tompo mombanao. Amen. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia nitovananao amin'ny anaran'i Jesosy aho handeha tompo filazantan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanabeazam-pirenena ka dia mahafabe ianao fa ny tompo mombanao. Amen. Zanaka amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia nitovananao amin'ny anaran'i Jesosy aho handeha tompo filazantan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanabeazam-pirenena izay efa nanolorana amin'ny tegnanao dia mahafabe ianao fa ny tompo mombanao. Amen. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia nitovananao amin'ny anaran'i Jesosy aho handeha tompo filazantan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanabeazam-pirenena dia mahafabe ianao fa ny tompo mombanao. Amen. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia nitovananao amin'ny anaran'i Jesosy aho hitompo filazantara amin'ny alalan'ny fanabeazam-pirenena dia mahafabe ianao fa ny tompo mombanao. Amen. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia nitovananao amin'ny anaran'i Jesosy aho dia mahereza mahatandaha mahafabe ianao fa ny tompo mombanao. Amen. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia nitovananao amin'ny anaran'i Jesosy aho hitompo ny filazantara amin'ny alalan'ny fanabeazam-pirenena araka izay nanoloranao teny ka tsy fangaronao ka mahafabe ianao fa ny tompo mombanao. Amen. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia nitovananao amin'ny anaran'i Jesosy aho handeha hitompo ny filazantara amin'ny alalan'ny fanabeazana izay efa nanoloranao teny ka tsy fangaronao ominao ny fiadanany tompo mahafabe ianao. Amen. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ary amin'ny anaran'izao fifoazana izao dia nitovananao amin'ny anaran'i Jesosy aho hitompo ny filazantaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanabeazana araka izay efa nanolorana amin'ny tegnanao ka mahafabe ianao fa ny tompo mombanao. Amen. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
ary ny anaran'izao foazina izao dia mitogananao ny anaran'i Jesosy aho araky efa nanorao tegna ka ity fananao ka mahafabenao fa ny tompo momba anao. Amen. Azafady zany ireto mahazo fanamarina mpifanana ireto. Marina nefa fa raha 20 nisan'izy ireo promotion taratra no anarany, promotion fa 3 izy ireo satria efa nisy 2 teo alohany dia tsy izy rehetra no ahazo fanendrena hiasa eo amin'ny sekolim-pivoazana fa 3 ihany aloha zany zao no mahazo amin'ilay fanendrena hiasa. Ny sisa dia mbola mianatra to. Sotra to. Izao ary mivaky ny certificat d'attestation. Fiangonana fifoazana mpianatry ny tompo Soatanana eto Madagasikara ny Andoha tao Vatoreny FFSM. Direction nationale des établissements régionaux de l'air FFSM. Fanamarinana fahavitana fiofanana. Manao sonia ny taratasy ny tale national ny sekoly régionaux ary ray aman-dreny voaositra. Toy izao ary ny fandaminana izay fanapahan-kevitra no raisina tao amin'ny commission fobe teo ambany fiatren'ny ray aman-dreny voaositra ny filakevim-pitondrana ny direction nationale sy ny direction régionale efatra amboalahy ary ny komity fobe izay tanterahina tamin'ny 10 septambra 2020. Razainjafy Marie Joséphine voatendry ho tale ny sekoly Ambanifotsy Toamasina. Mitsangana toko mandray attestation. Faharoa, Nomen-Janahary Jocelyn voatendry ho tale ao amin'ny sekoly Ambatomitsangana Alatsinainy Bakary. Fahatelo, Randrinirina Fenisoa Saramaki tendrena ho mpampianatra ao amin'ny sekoly Zoara Fadimy Antanàna. Siramatovadiny Ranananirina Zosabidy Celestine ho mpampianatra ao amin'ny Zoara Fadimy. Fadimy Rahanivy Malala Zafimanga Madia tendrena ho mpampianatra ao amin'ny sekoly régional Vohilaingo Toamasina. Fahaenina Rasoririna Martina tendrena ho mpampianatra ao amin'ny sekoly régional Vohilaingo Toamasina ihany. Ny fahafito Raoly Alisoa Marie Benedicte tendrena ho mpampianatra ao amin'ny sekoly régional Iboaka Fianaratsoa. Ny fahavalo Ravolonyaina
Kirsoa Zinette, tendrena ho mpampianatra ao amin'ny sekoly raisolambo Federivesta Tomasina. Fasily Raharla Zona Jimiaza, tendrena ho mpampianatra ao amin'ny sekoly raisolambo Federivesta Tomasina. Fafolo Lantonirina Tafitasoa Marizana, tendrena ho mpampianatra ao amin'ny sekoly raisolambo Marsoa Ambositra. Faharoa ambin'ny folo Rasoarfelo Eliza Augustine, tendrena ho mpampianatra ao amin'ny sekoly raisolambo Andrimza Bodrano Fianaratsoa. Faharoa ambin'ny folo Sainjafy Miadatsoa Emarina, tendrena ho mpampianatra ao amin'ny sekoly raisolambo Andrimza Bodrano Fianaratsoa. Fahatelo ambin'ny folo Razafimaro Mbolatina, tendrena ho mpampianatra ao amin'ny sekoly raisolambo Imersy Atosika. Izay zany ny isan'ny ireo mpampianatra telo ambin'ny folo menadanya izay efa nahazo toerana iasana araka ny fanapahan-kevitry ny komision fobea sy ny filan-kevitra niarana tamin'ny direction nationale sy ny direction régionale. Reto toroana manaraka reto zany dia mbola miazy ny toerana izay anendrena azy. Rakombonirina no Menjanahary Marceline. Rasojanahary Volamata. Rasenjafirina Sofarode. Razafindraibe Naina Jean-Claude. Raharny Vomalala Micheline. Rahajanirina Mamsoa Marie Yolande. Razafiarson Mampiona Joseph. Tafikasoa Anjary Malala Marie Lisette. Ary Razafimiansoa Venance Soroto. Mesatan'Andriamanitra moa natanteraka ny fitsifandrano reto mpamon'Andriamanitra izay andray andraiky tamin'ny fanabezana ireo taranaka malagasy. Ka izao sika dia handrofo eo amin'ny fanaovana ny rano-fifaliana zao. Ho tatazana zany no mahabe atsika. Marihana nefa tokony ho fantatsika fa misy ravitra eo zany tokony atao anankiray ho fiarakarana ny fiangonana ity. Mbola tsy foana zany dia atambatra amin'ny ravitra zay tatazana zay ho tanterahantsika zany zay ravitra anankiroa zay dia
Eo amin'ny fanatanterahana azy a dia makataka ny tanora ny firaisana Antananarivo aloha hanao hira anankiray a izay vao mandray ireto tanora izay nasisondrano ireto manao hira mandritra ny lavitra manontolo. Zao da tompoko. Mareo amatokotany a mba tokony handray anjara mba manatona tiakaky ny varavara manareo fa ho tataza ny anjara fa sa mandeha reny alifany areo mba manatona mareo zany. Thank you.